Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao raha ny sara zao amin'ny azana bolana tamin'ity an'ity dia mbola tsy matoerana hatrany aloha zany ny atmosfera amin'ny ankapobeny saika manerana nosy ary mety mbola hitoetra amin'ny rapisy izay vokatrizay dia mbola azo vahana hatrany aloha ny atanidraona ao amina faritra maro eto Madagasikara izay mety arahina akotroka indraindray fa manomboka ny alatsinainy kosa indray dia misy ny anticyclone izay tombanana mitoetra ato atsimo Madagasikara ary mamafy rivotra avy any atsimo atsinanana ho an'ny ilany atsinanana Madagasikara izay somary midina kely araka izany ny maripana indrindra any amin'ny talata anoany raha ho an'ny avoatany sy morotsiraka atsinanana nosy mety misy orana malefaka ho an'ny morotsiraka atsinanana fa ny any andrefana kosa indray dia mety mbola hita taratra hatrany izay orana atandrivodraona mitsitokotoko izay indrindra amin'ny tabakandro ariva toy izao ny toetriny androntsika ho an'ny rapiso vao maraina dia andraondraona ny andro amin'ny ankapobeny saika ho an'ny atitany Madagasikara sy ny morotsiraka atsimo atsinanana nosy izay mety arahina tandrivodraona izay ho an'ny morotsiraka ny faritra Zavasy manakaiky ny Maroantsetra ary manakaiky ny nosy be any koa dia mety hisy an'izay tandrivodraona izay raha ho an'ny rapiso tolakandro mbola misy ny tandrivodraona ana faritra maro indrindra ho an'ny atitany Madagasikara araky ny efa natsidika teo aloha ary hitatra hatrany amin'ny faritra avaratra atsinanana Madagasikara ihany koa izay sy ny atitany avaratry ny nosy ho an'ny morotsiraka andrefana atsimo andrefana sy ny faritra andoy kosa dia tombanana omaina ny andro ary maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapiso izay eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 20 any avoatany saika mahery ny 30 degré celsius avokoa ny maripana ho an'ny morotsiraka Madagasikara ary mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius izay ho an'ny morotsiraka avoany andrefany nosy ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy mbola hita taratra hatrany aloha ny tandrivodraona ho an'ny atitany andrefany Madagasikara manorana malefaka kosa ny andro ho an'ny morotsiraka atsimo atsinanany nosy iny sy ny any amin'ny faritra Sofia ny ilany atsinanany avoatany dia mandraondraona mety hisy heritrandro amin'ny takariva raha ny any amin'ny faritra Matsatravony sy ny faritra Iorombe ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny alatsinainy izay eo amin'ny 20 ny ambony indrindra raha ho an'ny avoatany ary mbola saika mahery ny 30 degré celsius avokoa ho an'ny morotsiraka sy ny atitany andrefany Madagasikara iny misy tonga hatrany amin'ny 17 degré celsius moa ny maripana hitantsika any amin'ny faritra Betsiboka amarantsika ny fandarana amin'ny teny ity ny toetry ny andro ho an'ny talata mbola hita taratra hatrany izay orana malefaka izay ho an'ny faritra atsimo atsinanana ny faritra Vatovavy fitonany ary mety mbola arahina herika hatrany ho an'ny ilany atsinanana faritra Matsatra ambony sy ny faritra Iorombe ary koa ny amin'ny faritra Moromania mety hisy ny tandrivodraona tapakandro ariva ho an'ny atany faritra Melaky sy ny atany faritra Menabe ny ambony kosa dia hiverina maina ny andro amin'ny ankapobeny araky ny hitantsika izao raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny talata izay hatrany midina hatrany amin'ny 20 degré celsius ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritra Matsatra ambony iny ary midina manodidina ny 20 degré celsius ihany koa ho an'ny morotsiraka atsinanany nosy ho an'ny ilany andrefana kosa indray no miakatra izay maripana izay satria dia saika manodidina ny 13 ka hatramin'ny 17 degré celsius avokoa ny maripana rehetra voaray any amin'ny morotsiraka andrefany nosy iny izay ny meteo tamin'ity an'io ty ary ara-pisyray fitory manaraka veloma tompoko